Manodidina fividianana kosa indray dia miovaova ny fanehoan-kevitry ny ministry ny vola sy ny teti-bola mahakasika ny vola entina manatanteraka ny fividianana androany indray. Laza izy fa efa vonina ny vola rehetra saingy tsy fantatra mazava hoe avy aiza. Michela Renardo. Efa vonina ve ny vola entina manatotosa ny fividianana ny 7 novambra izao. Fanontaniana mipetraka taorian'ny fivoahan'ny datim-pividianana. Niovaovana araka izany ny valiten'ny ministra ny vola sy ny teti-bola. Voatela akory izay ny laza ny ministra fa tsy hisy ny fanampiana ilay 40 miliara ariary voatokana amin'izany ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola. Androany kosa laza ny fanohatra amin'izany ny ministra. Raha ny famatsiana ara-bola izany izao dia efa vonina. Efa vonina izy rehetra fa mbola nisy fotoana kely izany teo satria niaraka ny dinika niaraka tamin'ny seny izy inona ny antonatona tonga n'ity le ambony angatany zareo ity dia hijery araka amin'izay mijery hoe tena io marina ve le izy fa efa vonina ary tsy maintsy vonina ny teti-bola-panjakana amatsy n'ity fividianana ity. Araka izany isan'ny fampitomboana ny vola entina manatotosa ny fividianana manodidina ny 9 miliara ariary araka ny napetraky ny seny. Tsy fantatra mazava kosa hoe avy aiza no nahazoana na andrimbina na hamenoana io vola io. Dia marina hoe nisy le fanampiny nangatany seny io fa tsy maintsy hita ny azahoana mameno an'le fanampiny nangatany seny io. Le izy tsy ampidirintsika atsipiriana eto hoe ahoana ny zavatra anaovanareo anazy na ahoana ny fombafomba ao anatin'ny fitantanana ny teti-bola-panjakana. Rehefa misy ny zavatra ohatr'izao dia hay foana no azahoana mameno an'le izy. Avy aiza araka izany io vola io sa amin'ny alalan'ny inona no nahazoana izany? Fanontaniana izay tokony ahazoam-bally mazava sy mangarahara. Tsy nanome fanazavana ihany koa ny ministra hoe raha oviana no feno tanteraka izay vola izay tamin'ny fanaovan-tsony ny fahazoana famatsim-bola avy amin'ny Agence Française de Développement indray mitetina 10 000 euro enti manarina ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara.